tonga nanatitra ny eto taratasiny filatsako fidina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny kandidaty Radrafalimanana. Izy no kandida faha 12 tonga nanatitra ny eto taratasy amin'ny mampifanina azy teto amin'ny CS Amboda. Tsy manana toko politika ny kandida fa irotsaka amin'ny alalan'ny tena manokana teo amin'ny sehatra ny fandrarana kosa no tena nahafantarana ny Radrafalimanana. Tsapatsika ankehitriny fa resy ny firenena ary izay ny antony nanapaky ny hevitra hoe andao arenina ny firenena. Ka izay fanarenan'izay no isintomako andreo isika ray tandrazana na avy any velany na eto an-toerana ary zay nahatonga ana ray volana zay no tetezako ny diaspora rehetrarehetra malagasy eran-tany zay nitenenako hoe andaotsika aloha hody daholo izay diaspora rehetrarehetra ka manana finiavana anarina firenena dia andao aloha arenina Madagasikara fa resy izy. Ny firaisan-kina ihany ity kandida ity no lalana tokana ho amin'ny fampandrosoana ary ezaka ny tena mba merina indray ny asany fokon'olona mba hametrana amin'ny fampivarana miainga avy any fotony.